Ho aminao mandrakariva ny eny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miona amintsika rehetra indray eto ampandiniana ny tenin'Andriamanitra. Anio sika dia hamaky ny epistily fahatelo ny soratan'i Jaona, epistily farany soratany zany araka ny fahitantsika azy ao amin'ny soratra masina. Alohan'ny hamakitsika izany taratasy ny soratan'i Jaona zany dia mbola iara-mivavaka isika hangataka ny fanahin'Andriamanitra mihitsy indray hanazava amintsika zay tiany tenin'Andriamanitra hambara ary indrindra mba hitantsika torolalana ny am'izay tokony atao sy ny tsy tokony atao. Iara-mivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny anananay indray ty fotoana ity, zay fotoana omenao anay, tombontsoa lehibe anananay, iaino ny teninao. Tsaronay Jesosy eo. Fa raha teto an-tany ianao dia nanambara fa i Maria zay nitoetra teo tongotrao, ny aino ny teninao dia nifidy anjara tsara zay tsy alaina aminy. Ny teninao manko dia anjara tsara satria fiainana izany, mitondra fiainana izany. Ary zany fiainana vokatry ny teninao zany dia tsy alaina izany. Tompo misaotra anao zahay ny am'izany. Ary satria iaino zany teninao zany zahay, dia mangataka ny fanahinao masina hanazava aminay ny teninao satria izy no nanome saina ny mpanoratra, koa dia izy koa no angatahinay hanazava izany teny izany. Amin'ny anaranao no angatahana izany Jesosy eo. Amen. Epistily fahatelo ny soratan'i Jaona, vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany, toko anankiray ihany manko eo epistily fahatelo io. Izaho olona mamangy an'i Gaio lay malala, zay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao, tahaka zay anambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra aho, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona ataonao aminareo rahalahy ireo, na de vahiny azy izy, zay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana, dia hosono ataonao raha mamoaka azy koa araka izay miendrika hatao noho ny amin'Andriamanitra ianao. Fa noho ny anarana no ny aingany, ka tsy naka na inona tamin'ny jentilisa izy, koa isika dia tokony handray tsara zay toy izany, mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana. Nanora tamin'ny fiangonana ihany aho, nefa Diotrefa zay teo lohany dia tsy mba mandray anay. Ko am'izany raha tonga aho dia ho tsarovako zay asa ataony, fa mibedibedy foana manaratsy anay izy. Ary tsy afa-po am'izany ihany fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy reo, ary zay tandray azy dia rarany sy roahiny hiala amin'ny fiangonana. Ry malala, aza ny ratsy no alay tahaka fa ny tsara. Zay manao tsara no avy amin'Andriamanitra, fa zay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Demetrio dia tsara laza amin'ny olona rehetra sy amin'ny fahamarinana koa. Zahay koa manambara zany, ary fantatrao fa marina ny fanambaranay. Nanana zavatra maro no soratana aho, nefa tsy tiako soratana aminao amin'ny ranomaintsy ny penina, fa manantena ahitanao faingana ihany aho dia hiteny mifanatrika isika.
Ty taratasy ity ry havana dia taratasy nosoratan'ny Jaona apôstôly. Ny mpandinika ny soratra masina dia mihevitra fa tokony ho tany amin'ny taona 520 tamin'ny taonjato voalohany no nanoratany izao epistily izao, ary nosoratany ho an'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray atao hoe Gaio. Raha io anarana Gaio io no jerentsika dia misy ao amin'ny soratra masina izy io, ary Paoly indrindraindrindra no niaraka taminy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:7-20 dia hitantsika fa niara-dia tamin'ny Paoly tany Efesosy Gaio, ary Paoly no nanao batisazy tany Korinto, ary raha ny marina dia tokony Makedoniana io Gaio io, satria ao amin'ny Korintiana 1:1-4 no anambarany Paoly fa izy no nanao batisa any Gaio. Ary Gaio nefa rehefa niova fo izy dia ny tranony no nomeny ho trano fiangonana, raha mbola tsy nisy ny fiangonana, zany hoe tao an-trano Gaio no trano fiangonana tamin'izany. Romanina 9:7-20 no ahitantsika izany. Ka andeha ho jerentsika everina fa mbola io Gaio zay nosoratan'ny Paoly any amin'ny voasoratra ny asan'ny apôstôly 7:20, Romanina 9:20 ary Korintiana 1:1 io ihany ty Gaio ty. Ka raha izany izy dia efa tokony olona atitra niaraka tamin'ny Jaona izy io. Raha mbola velona tamin'ny andron'ny Jaona dia efa olona efa antim-panahy, efa lehibe. Zao ny zavatra hitantsika toetra tsara tokony alaitahaka aloha dia ny toetran'io Gaio io. Fa inona ny toetrany? Hitantsika hoe lehilahy marina sady nandeha tamin'ny fahamarinana. Zany no hitantsika ny aminy 1:1-4 dia hitantsika hoe faly mihitsy, faly indrindra ozy fo nisy rahalahy tonga nanambara ny fahamarinanao, ny andehananao amin'ny fahamarinana. Tsy mana fifaliana ny mihoatra n'izao dia ny ahafantarako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanaka. Fifaliana, zanaka ara-panahy moa no ambaran'ny Jaona amin'izany. Tena fifaliana ho an'ny Jaona ilay lehilahy izay mandeha amin'ny fahamarinana. Fa inona moa no antom-pisiany Jaona? Inona moa no antony havelomany? Tsy ny taona ny olona andeha araka ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra ve ka hanaiky ny Kristy ilay fahamarinana? Zany ny toetran'ity lehilahy atao hoe Gaio ity, nandeha tamin'ny tenin'ny Tompo, nampifaly tanteraka ny fony Jaona. Nahoana ary no mampifaly ny fony Jaona ny fandehanana amin'ny fahamarinana? Satria lalana mizotra ho any amin'ny mandrakizay feny fiadanana ny lalan'ny fahamarinana. Miara mandeha amin'i Jesosy Tompo ny olona mandeha amin'ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra, mizotra ho any amin'ny ray izy. Ka inony ray moa ny fifaliana mihoatra n'izany? Miady fo mafy dia mafy mihitsy ny olona ry havana mba azo borsa hianatra any an-dafy ny zanany, ary noho inzay fa toa misokatra le lalana hoe ho afaka andeha ho any an-dafy ihany, misokatra le lalana iny fa misy taratasy everia azo, misy taratasy tahaka an'izao azo, misokatra ny lalana farany iny fa tonga ny bie. Tena andeha hianatra any an-dafy mihitsy ny zanako. Hafaliana moa ny an'ny olona ny amin'izany. Ry havana, ny fandehanany Gaio tamin'ny fahamarinana, ny fandehanany amin'ny fitiavana ny Kristy dia nampifaly ny fony Jaona, satria mizotra ho any amin'ny mandrakizay azo antoka ny fiainany. Fa ny fanontaniana dia izao: mba maka tahaka ny Gaio ve aho? Mba miaina tahaka ny Gaio ve ny fiainako? Mba mandeha amin'ny fahamarinana ve aho? Ary zany ry havana ny nahatonga ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eran-tany nametraka ny tarigetra hoe fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny teninao, ny tenin'Andriamanitra, inona no antony? Misy lalana heverin'ny olona ho mahitsika anjo lalana mivarina makany amin'ny fahafatesana no efa rany. Marobe ny olona mamorona lalana ho azy azahoany mandova fiainana mandrakizay. Zao nefa ny tenin'i Jesosy: zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana,
tsy misy olona makany amina ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha marina ny tenin'ny tompo ary amintsika kristianina dia izany ny marina. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy, satria tsy misy olona voavela heloka raha tsy mibebaka amin'ny fahotana izy ka mino ny rano zanak'Andriamanitra latsaka tany Kalvaria mba ho famelana ny helony. Araka ny tenin'ny tompo, raha nanorina ny fanasan'ny tompo izy hoe itino rako ny amin'ny fanekena vaovao izay arotsaka ho anareo famelan-keloka. Raha afaka mandova ny lanitra tsy misy hazo fijaliana isika dia tsy nisy ny taonarivo fahatelo, satria tsy nisy Jesosy. Lay nizara ny tantara sy ny fotoana, ka nizara ny fotoana sy ny tantara hoe taonarivo fahatelo taorinan Jesosy, ary tsy ho nisy ny hazo fijaliana, tsy ho nisy ny filazantsara, tsy ho nisy ny afatra hoe mandehany ianareo ka mitorimy filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary zany toetra tsara tokony alay tahaka eto amin'ny gaio, nandeha araka ny tenin'Andriamanitra, miaina araka ny tenin'Andriamanitra, mivelona araka ny tenin'Andriamanitra, manana ny Kristy velona ao anatiny, ary nahatonga anjaona hivavaka hoe ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Nahoana no ambinina ny fanahiny? Miaina amin'ny fahamarinana, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, mankatoa ny tenin'Andriamanitra, izay mahatonga azy hizotra amin'ilay lalana azo antoka ho any amin'ny fiainana eo anilan'Andriamanitra mandrakizay. Raha mieritreritra ny Jaona sy Gaio isika, aizaka izy mirahalahy zao, aiza izy ankehitriny zao, efa any ane izy, efa miaina amin'ilay fiainana efa noman'ny tompo azy ane izy, izay nahatonga azy handeha tamin'ny fahamarinana teto an-tany. Engany ianao mba ho lehilahy marina mandeha amin'ny fahamarinana, engany ianao mba ho tanora marina mandeha amin'ny fahamarinana, engany ianao mba ho vehivavy marina, ho reny marina, ho mpitondra marina, ho manam-pahefana marina mandeha amin'ny fahamarinana, hampifaly any Kristy Jesosy, ilay miara-dalana amin'izay rehetra mino azy, ka nilaza hoe indroa momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny toetra tsara ny Gaio anankiray koa dia izao, tia mandray mpanompon'Andriamanitra izy. Andininy fahadinika hatramin'ny fahavalo, manao asa mahatoky ianao amin'izany zavatra izany, hoy ny voalazan'ny Jaona aminy. Mandray ireo rahalahy ireo tonga mivahiny eo aminao ianao. Tantara izany tamin'ny Jaona ny mpiara-miasa taminy, miara-miasa amin'ny fahamarinana, nandray ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Omaly sika dia nahita hoe raha misy olona mitondra fampianarana hafa manohitra ny maha-Andriamanitra ny Kristy, tsy mety hivavaka amin'i Jesosy, tsy manaiky ny maha-Andriamanitra azy, nefa mba tonga any aminareo hitory filazantsara hafa izy, aza mandray izany ianao. Fa eto kosa toetra tsara ny nanana Gaio, ireo mpanompon'Andriamanitra mpitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, ireo mpanompon'Andriamanitra manaiky an'i Kristy ho zanak'Andriamanitra ka hitory ny fanjakan'Andriamanitra, ireo kosa no raisiny Gaio somatsara. Ary andenga ho jerentsika ny nilazain'i Jesosy ny amin'ireny fandraisana ireny olona ireny, ny andininy ny ao amin'ny Mateo toko 10, reny iraka Jesosy tompo marina ireny. Izao ny voalazany amin'ny andininy 10 sy hatramin'ny 10. Ho Jesosy hoe izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy, izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia handray ny valim-potian'ny mpaminany, ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia handray ny valim-potian'ny olo marina. Ary nazovo ny manome rano mangatsika na dia erany kapoaka ihany azy, hosotroiny ny anankiray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo, marina tokoa fa tsy ho very ny valim-potiany. Mandray mpanompon'Andriamanitra izy. Ry malala manao somaatoky ianao na amin'inona ataonao aminareo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy. Fa rahalahy nahoana ny vahiny tany aminao, rahalahy ao amin'ny tompo no raisinao, toetra tsara tokony alainy tahaka izany, fandraisam-bahiny. Ary zavatra mahavariana ry havany dia ho Jesosy hoe na dia rano mangatsika monja ihany aza no menao tsy ho very ny valim-poteny. Dia ho iaho aminao hoe raha sendra mandalo any aminao ny mpanompon'Andriamanitra
mangetahety izy meozitrony fa valim-tinao any an-danitra nahavariana ryhavana indray andro nanao fitompivavahana natsoinao fa satria nisy fivoriam-bavaka teo amin'ny toerana anankiray no vita ny fotoana dia nisy olona nanolotra ahy vola 500 francs dia hoe aho taminy hoe azafady tompo nahoana moa ianao no manome an'ity vola ity zany ka efa nomeny tompo any vola ny frais nentiko nakaty etsetraetsetra dia izao no teniny tamiko pasteur aza lavina ny valim-pitio ahy ry havana antsiraray aviny mandiny tenany amin'izany toetra tsara tokony alay tahaka anankiray koa dia nitoetra ny Demetrio amin'ny andininy 12 tsara laza tamin'ny olona rehetra Demetrio nandeha tamin'ny fahamarena ihany koa manko izy vavolombelony zany zahay ho izy vavolombelony zany zahay nandeha tamin'ny fahamarena ihany koa Demetrio ary zany no hitanety hoe Demetrio dia tsara laza amin'ny olona rehetra tsara laza amin'ny olona rehetra ny amin'ny maha-kristianina any sy ny fandehanany amin'ny fahamarinana fanontaniana mipetraka dia izao mba manahoana ny lazanao sy ny lazako eo amin'ny fiarahamonina laza ratsy ve sa laza tsara mampalahelo ry havana ny mandre fa misy mpitory ny filazantsara tsy mba laza tsara ny lazany laza ratsy ny lazany ekena aloha ho hitantsika rehefa avy eo ny toetra ny Diotrefa ekena fa misy ihany laza ratsy ahelin'ny olona hitantsika amin'ny andininy 10 eo hoe fa mibedibedy foana mana ratsy anay izy izakay ny naharatsiany Diotrefa Jaona apôstôly ireny naharatsiny misy olona dia mana ratsy fa te hana ratsy fotsiny amin'izao ary misy laza ratsy renao aza momba ny olona anankiray laza ratsy anie ny lazana an' Jesosy betsaka ny olona ny teny ratsy an' Jesosy fa rehefa ny teny ratsy azy ny olona nanginany Jesosy satria fitenenany ratsy zany tsy marina zany ny tena laza an' Jesosy marina ve mifanohitra amin'izay ambara neny Demetrio dia tsara laza izy neny Jaona laza ratsy ny naheliny Diotrefa fa neny Demetrio laza tsara mba misy olona afaka mijoro vavolombelona ny aminao ve ny amin'ny toetranao ny eo amin'ny fiarahamonina na ny amin'ny fifandraisana amin'olona amin'ny fomba fiainanao na miafina na miariary mampalahelo ny ry havana zao hoe rehefa laza ratsy noho ny fitoetra ratsy anananao ny fiainanao ary reniny olona ninona teny ataonao dia zao ny teniny miantsoantso mafy loatra ny fomba fiainanao ka tsy reko tsony ny toroteninao tsy hitako ny maha-kristianina ny ranony iny zava-doza anie zany fa engany tsy ho izany ny toetranao fa ny toetrantsika dia ho toetrany Demetrio tsara laza amin'ny olona rehetra raha tahaka nyreny aloha ny kristianina dia manaika ahy nisy olona anankiray zay ny teny hoe za aloha nareo amin'ireo mpifanerasera tamin'ny toetra rehetra zay hoe za aloha dia tsy mandrara tsy miditra am-piangonana zany aho fa ny kristianina fantako teto Madagasikara dia tokana ihany neny lava hozy fa ny kristianina mifanerasera tamiko izy mpanao risorisoko tahaka zao ry havana enganika tsy ho marina aminao zany ho toetrany Gaio ny toetranao ho toetrany Demetrio ny toetranao ho toetrany Jaona ny toetranao zay maniry fiadanana ao ny sakaizany ary mifaly raha mandeha amin'ny fahamarinana ny rahalahiny fa misy toetra iray kosa zay tsy tokony alay tahaka dia ny toetrany Diotrefa Diotrefa ve mba olon'ny fiangonana ihany anie izy andininy 7 nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho nefa Diotrefa zay teolohany
dia tsy mba mandray anay fa nahoana dia ohatrefa manko dia teo lohany eo amin'ny fiangonana izy asa mpanan-karena be ngamba na lehibe ngamba dia manjakazaka ao amin'ny fiangonana teo lohany dia mialina ny jaune mialina ny ry fa manaritsarona ny fahalehibeazany eo amin'ny fiangonana ianina sy ianina ka na dia jaune apôstôly aza dia aratsiny bedibedy foana mana ratsy anay izy ary zay ianao mandray ny rahalahy ao amin'ny tompo izy tsy mety mandray olo-kafa fa izao zay te handray an'ireny aza dia rarany sy roahiny ala amin'ny fiangonana diako nangeza be ao amin'ny fiangonana angamba izy fitiavam-boninahitra ny manjaka ho aminy fa tsy fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Inona moa no mampikorotana ny fiangonana rehefa te hampanjaka ny heviny ny olona anankiray fa tsy ny tenin'Andriamanitra no mibaiko, tsy ilay fitiavana no mibaiko fa fitiavana te iseho, fitiavana te hanao zao izao no teo lehibe teo lohany dia ohatrefa dia manjary manaratsy ny hafa na dia jaune apôstôly aza dia sahany aratsiana. Ry havana, tsy toetra tsara tokony alay tahaka izany fa tena toetra ratsy tokony tsy hanana ny kristianina mihitsy izany. Reo ary havana ny tenin'Andriamanitra izay hodinitsika androany, ny toetra tsara tokony alay tahaka ny toetra ny Gaio, ny toetra ny Demetrio, mandeha amin'ny fahamarinana, mampiatrany mpanompon'Andriamanitra, tsara laza eo amin'ny fiarahamonina, ny toetra ny jaune apôstôly, maniry fiadanana ho an'ny rahalany ary mifaly raha mandrefa mandeha amin'ny fahamarinana ny rahalahy zanak'ara-panahy tokony hifaly amin'izany hatrany fa tsy hanao toetra ny Diotrefa teo lohany dia manjary manaratsy ny hafa, miteny ratsy ny hafa, manambany ny hafa, mibedibedy foana. Tsy ho izany ny toetranao fa ho toetra miaina manaraka ny tenin'Andriamanitra hanjakany ny fitiavana dia ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao ary rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainanao dia hanome voninahitra anao Andriamanitra fa ho izy hoe zay manome voninahitra ahy no homeko voninahitra. Ivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitro fa haiveny zavatra misy tamin'ny fiangonana fahizany dia misy koa ankehitriny ary misaotranao zay mampianatra anay mba hanana toetra tsara tahaka ny eny Gaio, tahaka ny eny jaune, tahaka ny eny Demetrio, hanana laza tsara ifampitondram-bavaka, ifaniry fiadanana, andeha amin'ny fahamarinana, ifampahery amin'izany, ifampandroso amin'ny fitiavana anao. Ampio zahay Tompo mba hanana izany toetra mahafinaritra nananana izy telo mirahalahy ireo zany ka ho ny fitiavana no hanapaka ny fiainanay. Arovy izahay mba tsy hanana ny toetra ny Diotrefa ka hitady voninahitra na dia ao amin'ny fiangonana aza, hanaratsy ny hafa na dia ao amin'ny fiangonana aza. Arovy amin'izany zahay ry Tompo fa mba ho voninahitra ny anaranao ny fiainanay tsara laza, manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo mpamonjy na eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.